Rehefa tao ny teny Prime Ministre lefitra hoe tokony hiloha-bava tsy hiafinafina ireo izay mitondra ny tsimoka hoe manikasika izay misy fionam-bendro tetsy amin'ny hôtel Carlton ka misy olona maromaro mijoro vavolombelona mikasika izay aretina sida izay ny vaovao arahantsika amin'ny lalao Ester. Aotra ray isan-jato hatramin'ny aotra roa isan-jato ny tanan'olona voan'ny aretina VIH sida araky ny tefitra ny USAID. Ny rombifolo isan-jato raha valon-roapolo isan-jato tamin'ny taona fito sy roa arivo ny tanan'olona voan'ny aretina syphilis. Enina isan-jato kosa ny tanan'ny vehivavy mitondra voka marary ny aretina azo avy amin'ny firaisana ara-nify. Ireo no tatitra nomena teto anaty rehetra tamin'ity andro iraisam-pirenena araky ny roapolo iadiana ny aretina VIH androany ity. Mbola hevitra niraisina tamin'izany ny fahafahana mivelona sy fisorohana ny aretina VIH. Ny fikarohana paikady maty-paika iadiana ny aretina io no tanjon'ny rehetra teto ary miara-ny fanankalevitra tamin'ity koa ny ambasadeur americain. Hatramin'izao aloha izany dia mba maintenu satria izay izany ny objectif tsika hoe maintenu ambanin'ny 1% ilay izy mba tsy ohatra ny 1%. Dia hatramin'izao izany raha izay chiffre izay dia mbola maintenu ambanin'ny 1%. Père éducateur izany hoe olona mitovy aminy ihany izany no manekana an'ireo olona ireo. Dia ireo izany no mampianatra anazy amin'ny tokony ienany ny partenaire dia tokony mampiasa izy condom. Fa amin'ny 5 Desambra ho avy izao kosa ny andro raisam-pirenena ho amin'ny filatsahana an-tsitrapo na ny volontariat. Hanamarika izany isika eto Madagasikara miaraka amin'ny firenena mikambana sy ireo firenena manana mpilatsaka tsitrapo eto amintsika ary ny fikambanana maro samihafa. Ny lohahevitra amin'ity taon'ity dia ny fiovaovan'ny toetrandro sy ny fitandroana ny tontolo iainana. Riva Ravonarivo sika Jara Ravimpiasa. Amin'ny fahadimy voalohany Desambra no hanamariana ny andro eran-tany ho an'ny filatsahana an-tsitrapo. Anisan'ny manamarika an'izany Madagasikara ary anisan'ny mandray anjara ihany koa ny mpanazava eto Madagasikara. Eo amin'ny amam-panazavana izany dia mbola kely ny izy dia ampirisiana hanana ny toe-tsaina volontaire. Izany hoe dia mbola kely izy dia ampirisiana amin'ny alalany activité ohatra hoe manao fanampiana izay amin'ny mahantra manao bonne action izany ary koa ny rehefa milehibe ndraiky izy rehefa eo 18 ans eo dia manao resaka sensibilisation tena mipotsaka amin'ny communauté anankiray communauté rurale. Ohatra izany hoe fotra hoe fanadiovana milana amin'ny commune anankiray dia manadio izay raha manao resaka fanadiovana resaka fanamboarana zavatra resaka fizika zavatra izany azona atao daholo izany. Tanjony misy koa ny fampandrosoana ny ankizy izany hoe ny ankizy rehetrarehetra dia afaka mampandroso firenena anankiray. Mpilatsaka tsitrapo amin'ny tontolo iainana io mba hevitra ambanjinina ny fotoana io. Fikambanana maro no miara-miasa ny firenena mikambana amin'izany. Lafiny politika namorom-panao gazety tetsy amin'ny hôtel Carlton Maly hariva ireo lehiben'ny faritra roam-roapolo. Ny antony tomponao gazety dia ny handefasan'ny hampitan'ny fanambarana amin'ny antsony vahoaka mba hahay tsara ny fihetsiky ny mpanao politika. Lanto Malala Rasaka. Samy maneno ny fahitan'ny toerana politika misy eto amin'ny firenena amin'izao fotoana izao. Ireto lehiben'ny faritra roa amby roapolo tonga teto Antananarivo niantso ny gazety tetsy amin'ny Carlton Maly. Mitsikatsoa ny fananganana ny gouvernemanta iraisana mbola ho andraikitsy ny mparenena zika eo amin'izay fahamahana ny eto amintsika izay nasiany jereo tsindrom-pelo. Ny fidirana ny mpanenanena mavahiny mihoatra izay fananaovana soa fanerezany vasy makokoa izay mety hampakatrany ny fampitrahana sy fokotany maneranandroso. Fampandraisana anjara diretesa no tany fampifizarana seza no hatao eto amin'ny firenena. Maro ireo ministera izay fafantatra fa tsy azo ho tantaniny sy tsy etero hitantaniny fahavalony fiovana. Vony zahay rehefa tiaro ny tolo-bahoaka na ateny vohitra na ny faritra rehetra misy rayana. Koa mampitany zahay ireo izay mihevitra ny hakorotana na mivantana na ambolaka fampiarana ny fifidiam-pahana izay atao.
efa mezaka nandefitra ny filoha tetezamita andrajolona io retonydeny fahatraroambopolo ireto izy arany tokony amendry ireo olona natolotry ny ankolafy efatra tokony samy anolotra avahoaka ireo zay mikambaka gouvernement eritreretiny ny ankolafy iray ka filoha lavely izay fanekendreza fanoasany mahafilopirenena no manefy sy fantona izay mampikambana ao anatin'ny gouvernement anefato ampirenena velony ray aman-dreny ny fiovana ary izy hatrany no afaka hitarika ny firenena ao amin'ny publika faefatra mianso ny vahoaka ahitsara ny fefisym-pana politika ireto lehiben'ny faritra roa ambopolo ireto ary ary kosa ilirana vita eo amin'ny fametrana ny rafitra demokratika eto amin'ny firenena ary vaovarivo koa dia namory mpanagazety tetsy amin'ny Karitonda ny ankolafy telo ny ankolafy didiratsiraka Ravalomanana sy Safy Aibera mbola eo ampandrindanany sary sy ny feony momba izay ny mpanagazety mpanadiady fa hitatsika ihany rehefa avy eo rehefa vonona ny fanadiady iny fa ny monima koa dia maneno kevy mikasika ny toedrana-pirenena amin'izao fotoana izao nambarany tamin'ny mpanagazety fa tsy eken'izy ireo ny fidirany vahiny amin'ny raha tokatranotsika miraharinaina sy mampionona lalataonina manakiny tanteraka ny tetezamita nataony vahiny amboletra ny tokomonina ka manolotra lalana ivoana amin'ny krizy azo mieritreretina 500 tanterahana ny famerenana fialana tanteraka amin'ny zotra nateraky ny zomitany mampitokany afarapeniny tovana tany bisa aby mafarany teo misoriny dia ialana tanteraka iny ary verenana amin'ny entony mametrahana vahoaka azy ny rafitra ny tetezamina sy ny zavatra tanterahany mafanarifa ny tambahoaka lalana faharoa kosa dia miorina amin'ny fiheverana mitombona hoe tsy misy afa-tsy ny fanatanterahana ao anatin'ny fotoana fohy ny fifitanana madio tsy misy fitonginanana no ahafanana anazy ao krizy ny androm-panjakana izao raha tsy azo velany zao avy napetraky ny fanarantany bisabeba zao dia ny fanatanterahana tsy fidianana madio sy aingana ary zy azo atao ka tsy azo atinina amin'izy ireo fanatanterahana izay matsapa ny monina fa sarotra ireo lalana roson'ireo vonona nefa izy ireo araka ny nambarany teto iara-misy alamy rehetra atomombana izany misarika ny sainy tompony andraikitra malagasy rehetra sy ny fiombonam-be iraisam-pirenena ihany koa ny antoko mba handalo ireo tolo-kevitra rosony ireo